Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika riavako satra ty zoma fa iraika amin'ny telopolo ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Levitikosy. Levitikosy toko 17, Levitikosy toko 17 ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Levitikosy toko 17 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy abokana amin'ny olona dia hoentina any am-pisorona izy. Arahan'ny mpisorona izy ka hitany fa misy mamontsina fotsy eo amin'ny hoditra sady efa niova ho fotsy ny volo ary misy nofo mangenahena hita eo amin'ny mamontsina dia abokana efa ela teo amin'ny hoditry ny nofony zany ka ataon'ny mpisorona hoe maloto izy. Tsy atokany toerana akory izy fa efa maloto. Raha mipoitra mihitsy eo amin'ny hoditra ny abokana ary manenika ny hoditra ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony na aiza sahan'ny mpisorona ary sahan'ny mpisorona ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny abokana dia ataony hoe madio ilay marary. Fa efa niova ho fotsy avokoa izy ka dia madio. Fa raha misy nofo mangenahena miseho eo aminy dia aloto izy. Ary raha sahan'ny mpisorona ny nofo mangenahena dia ataony hoe maloto izy fa maloto ny nofo mangenahena abokan'izany. Ary raha miova ny nofo mangenahena ka tonga fotsy dia akeo amin'ny mpisorona izy. Ary raha sahan'ny mpisorona ilay marary ka hitany fa tonga fotsy ny aretina dia ataon'ny mpisorona hoe madio izy fa efa madio. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Levitikosy moa dia boky izay miresaka momba ny fisoronana izay mifamatotra amin'ny fahamasinana, fitandronan'ny fahamasinan'Andriamanitra, fahamasinan'ny mpino, fahamasinan'ny vanim-pompavahana, fahamasinan'ny asan'Andriamanitra. Ary dia anjaran'ny mpisorona ary ny mamantatra ny fahadiovan'ny boka na ny faharitoan'ny boka. Ny mpisorona zany dia manana didy izay manavaka ny maloto amin'ny madio. Ny mpisorona no nomena fahazavan-tsaina, ny mpisorona no nomena fahalalana, ny mpisorona no tarihiny fa hanavaka ny maloto amin'ny madio. Anakitra sarobidy eo amin'ny mpisorona zany ary aty amin'ny testamenta taloha moa, aty amin'ny testamenta vaovao mazava ny teny epistolan'ny Hebreo fa Kristy no mpisorona farany na mpisorona be farany. Ny fiangonana no mpisorona araka ny tenintsika manao hoe miteny Petera amin'ny hoe fanjakam-pisorona. Ny fiangonana zany eto no toy ny nomena fahazavan-tsaina hanavaka ny madio sy ny maloto. Raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpisorona ny fiangonana mahafanjaka-mpisorona azy dia amin'ity boky Levitikosy ity zany dia ny mpisorona zany no mpanompon'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra hayanavaka ny eo anivon'ny fiarahamonina ny tsara sy ny ratsy. Tsy hanavaka olona loatra io mazava ho azy fa hanavaka toe-panahy, hanavaka fomba fiaina, hanavaka toetra. Ny fiangonana no nomen'Andriamanitra fahefana amin'ny alalan'ny fanahiny hanana zany toetra manavaka ny marina amin'ny tsy marina, ny marina amin'ny diso, ny mety amin'ny tsy mety. Mavesatra ny andraikitry ny fiangonana raha ohatra ka jerena maha olombelona azy satria mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra izy amin'ny lafiny hoe hanome fahazavan-tsaina ny olona, hitarika ny olona mba hahafantaran'ny olona amin'ny lalana marina sy mahitsy. Ao anatin'ny fiangonana raha omaly isika ny resaka momba ny tenin'Andriamanitra, inona ny fitaovana no entin'ny fiangonana? Inona ny fitaovana no entin'ny mpisorona? Inona ny fitaovana nomen'Andriamanitra ny fiangonana ahatonga ny fiangonana hayanavaka ny tsara sy ny ratsy? Raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpisorona antsika ankehitriny, inona ny fitaovana nomen'Andriamanitra antsika? Mazava tsara anankiroa lehibe indrindra.
Ny voalohany a de ny soratra masina. Jesoa dia fantatsika tsara fa tena nanome toerana ny lanja ny soratra masina. Vao maritsika ny resaka momba ny hoe Jesoa dia naniraka ny boka sitrana lay marary hoditra sitrana hoe mandehana rao lazain'ny Mosesy, zany hoe arao ny lazain'ny testamenta taloha. Jesoa zany dia nampiasa be mihitsy, nanaja ny testamenta taloha. Ny andinin-tsoatra masina nentin'i Jesoa niady tamin'ny nanohitra ny vakam-panahy, nanohitra ny an'lay ratsy dia ny soratra masina ny testamenta taloha. Ny noentin'i Jesoa nanazava ny asany, nanazava ny mission ny tetỳ am'zao tontolo zao de ny soratra masina ny testamenta taloha, ny Salamy 2:20. Ny soratra be de be no andiny soratra masina nampiasain'i Jesoa nanamarina ny asany. Be de be ny soratra masina nentin'i Jesoa nanamarina ny fahatanterahany faminaninana, ny fahatanterahany ny teny fampananterahana amin'ny soratra masina, zany hoe Jesoa zany dia tena nanorina ny fampianarana, nanorina ny asany sy ny maha izy azy tao amin'ny soratra masina. No zany dia tokony ho mandeha ho azy ao anatin'ny mpisorona de ny fiangonana zany ny fametrahana amin'ny toerany ny soratra masina, ho tsika teo ny sola scriptura manatevina indray itsika zay efa nandresahina omaly sa fakomaly, no hoe ny soratra masina ihany. Ny soratra masina no fitaovana nomen'ny tompo, nomen'Andriamanitra ny fiangonana ahafahan'ny fiangonana mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Marina loatra fa ao anatin'ny soratra masina io dia nasian'Andriamanitra mpanompo maro samihafa anatin'ny fiangonana hanazava ny soratra masina io. Fa ny faharoa lehibe dia izay omen'Andriamanitra, ny fitaovana omen'Andriamanitra ny fiangonana de ny fanahy masina. Ny fanahy masina sy ny soratra masina zany no fitaovana no entin'ny fiangonana manavaka ny tsara sy ny ratsy, manavaka ny mety sy ny tsy mety, manavaka ny tokony atao amin'ny tsy tokony atao, de ny soratra masina sy ny fanahy masina. Raha ohatra ka mikisaka kely sika amin'ny hoe fiangonana sy ny fanompony, ny mpisorona, iza ary no mpisorona ao anatin'ny fiangonana, ny kristianina tsirairay, ny mpitandrina tsy mpisorona, ny evanjelista tsy mpisorona, ny diakona tsy mpisorona amintsika protestanta mazava ho azy, fa ny fiangonana no mpisorona, zany hoe ilay communauté mihitsy, ilay mpino no mpisorona, ilay fanjakam-pisorona zany, isika no mpisorona. Fa ny mpitandrina na ny mpampianatra dia fiasana ny men'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana mba hanazava ny soratra masina. Ao amin'ny soatry Paoly misy karazana ministera anankiroa lehibe, dia ny ministeran'ny apôstôly sy ny ministeran'ny mpaminany. Tsara ny manamarika fa ireo mpanitsy fivavahana, ireo réformateur zany dia tsy nametraka na dia nafantatra tsara ary ny soratra masina izy mazava ho azy satria ny réformateur na ny mpanitsy fivavahana dia nanao zava-dehibe ny soratra masina, izy ny namorona ny teny hoe sola scriptura. Namaky tsara ny asan'ny apôstôly izy, namaky tsara ny korintianina izy, namaky tsara ny efesianina izy, izay miresaka be de be ireo ministera. Fa izao tsy niresahan'ny réformateur mihitsy na ny réforme mihitsy ny ministeran'ny apôstôly sy ny ministeran'ny mpaminany. Tatoato mantsy am'izao faraparana ataontsika hoe 30 taona farany 10 taona farany am'izao taona iainantsika zao dia be de be ireo zay mitonona na mamorona, manao azafady, mamorona na mametraka rafitra vaovao momba ny hoe apôstôly ranina na koa mpaminany ranina, profeta ranina na apôtra ranina. Tsara ny manamarika fa raha tena mitoetra ao anatin'ny fotom-pampianarana réformé isika, fotom-pampianarana protestant isika, dia tsy misy ao anatin'ny ministera réformé mihitsy, tsy misy ao anatin'ny ministera protestant mihitsy na ny apôtra apôstôly na ny mpaminany. Tsotra be ny antony. Tsotra be ny antony anazavandreo, ny antony tsy nametrahan'ny Luther na Calvin io ministera itsony tao anatin'ny réforme. Voalohany dia nanodikanteny fotsiny na dia ampiandohana hoe apôstôly. Ny apôstôly avy amin'ny teny greka apôstôlos, izay midika hoe iraka. Rehefa mitentsika hoe apôstôlos na iraka ao amin'ny testamenta vaovao, de zao
ny apôstôlôsy dia na ny apôstôly dia nifamatotra tamin'i Jesosy, fiteny foana ny hoe apôstôlin'i Jesosy, apôstôlin'i Jesosy Kristy tompo. Zany hoe amin'ny alalan'ny manana fifatorana manokana tamin'i Jesosy ny apôstôly. Noho zany dia ao amin'ny saotra masina dia ny apôstôly dia Jesosy no nifidy azy mivantana. Ny apôstôly reo zavatra telo reto no mampiavaka ny apôstôly ao amin'ny testamenta vaovao. Voalohany dia zao, Jesosy no niantso azy mivantana. Izy 12 ateoriana moa niampy an'i Matia amin'ny asan'ny apôstôly, ary niampy an'i Paoly izay nofidin'i Jesosy ho apôstôly jentilisa. Dia ireo rehetra dia Jesosy niantso azy manokana, antso manokana zany. Fa ny faharoa dia zao, ny apôstôly raha ao amin'ny saotra masina dia nisy fahagagana manokana mandrakariva zay nampiavaka azy ireo. Ary ny apôstôly amin'ny testamenta vaovao dia zao, vavolombelona nanatitry maso ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zany hoe tena niara-belona tamin'i Jesosy, nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ankoatran'ny Paoly tsika teo izay ny tompo niantso azy ateoriana ho apôstôly jentilisa. Sisan'izay 12 dia nanatitry maso ny fahafatesan'i Jesosy ny fitsanganana. Noho zany rehefa miteny hoe apôstôly isika dia zao tena nifamatotra tamin'ny fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany zany. Zay mahatonga hoe apôstôlin'i Jesosy. Dia ny mpaminany mazava ho azy dia rehefa miteny hoe mpaminany profetesy amin'ny teny grika zay nazona ny teny hoe profeta, dia olona ny heviny voalohany teny hoe profetesy na mpaminany, olona miteny amin'ny anarany, zay ny tena heviny voalohany, miteny amin'ny anarany, zay ny dikany teny hoe mpaminany. Zany hoe nisy naniraka izy miteny amin'ny ao amin'ny testamenta taloha dia mazava ho azy, miteny amin'ny anaran'i Jehovah, miteny amin'ny anaran'Andriamanitra, ny ran'Andriamanitra mivantana. Reo anankiroa ireo, na ny apôstôly na ny profeta na ny mpaminany zany dia najanony hoy ny mpanitsy fivavahana hoe efa tapitra ireo ministera ireo rehefa tonga ny testamenta vaovao, rehefa voarafitra ny kanonina ny testamenta vaovao aty amin'ny taonjato faefatra hoy ny hevitra ireo mpanitsy fivavahana, dia zao ny farana hatreo koa ny asan'ilay apôstôly. Tsy hisy intsony ilay apôstôly zay tahaka ny 12 na misy koa ilay mpaminany. Zay no natonga ny réforme tsy nametraka ny ministera hoe nanonona anarana hoe apôstôly ranona na nanonona anarana hoe mpaminany ranona. Tena antony doctrinal mihitsy zany. Mazava ny apokalipsy toko faha 12 ny faha 7 sy ny faha 8 no anamarina ireo mpanitsy fivavahana hoe tsy mitohy intsony fa efa ny testamenta vaovao, ny soratra masina ny testamenta vaovao na ny soratra masina manontolo no misolo ny apôstôlôsa sy ny profetesa. Mazava zany zay. Noho zany dia karazan-drazana ataontsika hoe famenomen-javatra fotsiny ihany ve ny fametrahana hoe apôstôly ranona na mpaminany ranona, karazan-drazana zavatra tsy de tena araky ny fomba protestanta réformé loatra na protestanta mihitsy. Raha olona zany raha fiangonana mitolona ho protestant dia zao tsy tokony hametraka intsony hoe apôstôly ranona na mpaminany ranona, raha manaraka tsara ny fotom-pampianarana réformé isika na fotom-pampianarana protestant. Saingy ny protestant kosa dia naneho ireto nametraka ireto kosa dia mitohy tao amin'ny fiainan'ny fiangonana dia natsoina hoe evangelista. Ny evangelista zay avy amin'ny teny hoe evangelion izay tsy inona tsy akory fa mpitondra vaovao mahafaly, mpilaza vaovao mahafaly. Reo no mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, ary dia ireo anaran'ireo no rentsika ao anatin'ny tokotany be ny fitohinan'ny filazantsara hoe evangelista. Ny evangelista dia ilay olona zay mitondra vaovao mahafaly, mitory ny fanafahana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ny faharoa dia ao ilay ataontsika hoe pasteur na koa hoe docteur avy amin'ny teny hoe proistemi. Antsoina hoe proistemi zay tsy proistemi mialatsiny fa poiemen. Ny poiemen dia poiemen amin'ny teny grika dia milaza hoe lay olona mampianatra, lay olona zay tahaka ny hoe paster, mamelona, mamana,
miandry zany hoe mipoiemy izy anao nanteny hoe ohatrany hoe pasteur docteur zany hoe olona zay natsoina manokana hikarakara iandry ary dia ireo olona ireo zay ataotsika hoe tahaka ny mpitondra fivavahana ao anatin'ny fitandremana. Misy zany la evanjelista zay mitoro ny vaovao mahafaly le mito tahaka ny hoe missionnaire mpamakiray, fa misy kosa rehefa aveo de ireo olona ndray kosa zay mpiandry ondry ny hoe tahaka ny pasteur na mpiandry zay le teny hoe zay le tenentsika teo hoe poiemen izay to hoe berger na pasteur izay miandry lay mitahiry na mamana na manome hanina. Hitatsika eo amin'ny mitovy am'lay tenenin'ny tompo tamy Petera manao hoe moty iava hainao fa hano ary ny ondriko io lay atsoina hoe poiemen zany hoe mikarakara. Io ny ministera lehibe ao anatin'ny fiangonana. Ary ateo aoriana moa de ireo mpandritsa vahana de nameny toerana ny ataotsika hoe ny ancien na ny loolona izay io le resansika teo hoe lay proistemi io de dikany hoe io zany lay mpitarika lay amy lafin'ny fitantanana zany reo ny loolona dia eo amy lafin'ny fitantanana, eo amy lafin'ny ataotsika hoe lafin'ny fandrindrana diriger eo amy lafin'ny hoe fitantanana fandaminana, lafin'ny discipline amy lafin'ny fandaminana fikarakarana mahatonga lay communauté iorina tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny diakonia moa zay antony hoe ny diakonesse zay sy ny diakonia reo diakonim-bavy diakonin-da dia tsy inona de koa fa reo le mpanao asa soa, reo le mpanao asa soa anivon'ny fiarahamonina. Antsoina zany dia mazava tsara mihitsy ny fotom-pampianarana ataotsika hoe protestanta na fotom-pampianarana kristiana manazava ny hoe ny raha mpisorona ny fiangonana, ny toetra tsara ho mpisorona izy de mitona ny olona ho amin'ny fahatsarana ka mahay manavaka ny toe-panahy ny fotom-pampianarana diso amin'ny marina. Ny fiangonana zany de manana didy raha ohatra ka mamaky ity Leviticus toko fahatelo ambin'ny folo ity isika, nomen'Andriamanitra ny mpino ny tenin'Andriamanitra ny fanahy, nomen'Andriamanitra ny fiangonana ny karazana ataotsika hoe fahazavan-tsaina ahatakara ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsy resaky ireo don samy hafa ao anatin'ny fiangonana, ny fanomezam-pahasoavana maro samy hafa zay hafa ndray ao anatin'ny fiangonana. Reny dia tsy inona tsy akory fa noentin'ny fiangonana manatanteraka fotsiny zao ilay asa fanompoana zay nampanaofina azy. No zany de sarobidy ara ny asan'ny fiangonana raha ohatra ka mipetraka eo amin'ny toeran'ilay hoe mpisorona aton'ny olona ka mahatonga ny olona mahafantatra hoe inona ny tokony ataoko. Arak'izany dia eto am-pamaranana dia reto zavatra reto no tsy tokony adinoin'ny mpino rehefa raha miombona ao anatin'ny fiangonana izy ka ao anatin'ny fiangonana. Voalohany de zao sarobidy ampino amin'ny fiangonana ny olombelona. Ny olombelona zany de sarobidy zay mahatonga ny hoe rehefa marary lay olona de manatona amin'ny mpisorona izy. Sarobidy amin'ny fiangonana, ny fiangonana tokony hitaizany olona ahatsara hoe sarobidy ny olombelona anankiray, ny fanahy anankiray de sarobidy ary de soa nampianatra an'izany mihitsy. Sarobidy amintsika tsy misy tokony ho afohina ho very fa de zao sarobidy amin'ny fiangonana ny olombelona. Tsy lay ataotsika hoe fiangonana maharafitra azy loatra iny io zava-dehibe satria fitaovana mety mitaiza, fa ny zava-dehibe de le hoe lay olombelona tsirairay tokony maharary ny fiangonana ny tsy fahasalaman'ny anankiray eo aminy, tokony maharary ny fiangonana ny fantran'ny olombelona, tokony maharary ny fiangonana ny fangirifirina, tokony maharary ny fiangonana ny mety ho fijaliana na ara-panahy na ara-nofon'ny olombelona anankiray. Fa ny faharoa de zao ny antom-pisian'ny fiangonana dia tsy vitany hoe mazava ho azy sarobidy amin'ny olona ny olona anankiray ka de ny antom-pisian'ny fiangonana de mitona ny olona ho ao amin'Andriamanitra, mitona ny olona ho ao amin'ny Kristy, mitona ny olona ahatsiaro fa fahafenoana mpiainana ao am' Jesoa. Mametraka adidy ary zany ao anatin'ny mpino tsirairay, ao anatin'ny fiangonana zany andraikitra hoe mitona ny olona ho an'Andriamanitra zany. Maharary ny fiangonana ny fahorian'ny olona ka de mitondra vahaolana izy mba ho tonga ao amin'Andriamanitra ny olombelona.
Ary dia zava-dehibe reo karazam-panomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny fiangonana, nomen'Andriamanitra antsika, ny mampianatra, ny manasitrana. Reny dia nomen'Andriamanitra antsika mba hahatonga lay olona ho ao amin'Andriamanitra, mba hahatonga le olona ho afaka amin'ny fangiry firiana, mba hahatonga le olona ho afaka amin'ny zavatsarotra maro isan-karazany. De nomen'Andriamanitra ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanahy masina ireny fanomezam-pahasoavana ireny. Ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny fiangonana zany, nomen'ny mpino tsirairay ao anatin'ny fiangonana dia mba hahatonga ny olombelona, hahatonga ny mpino, hahatonga ny kristianina tsirairay mba ho afaka ao anatin'lay fangiry firiana, lay fantrana, lay zavatra mety ho mamatotra azy. Zay no antony ny fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana zany tsy hoe nomena ny mpino ifalifalian'ny mpino na ireharehan'ny mpino tak'izay eto amin'ny Korintianina, na entina nitsakitsahana ny fanomezam-pahasoavana ny hafa, na entina isehosehoana, na entina ireharehana. Tsy zay ny antony fanomezam-pahasoavana. Fa ny antony fanomezam-pahasoavana de nomen'Andriamanitra ny mpino tsirairay mba hahatonga ny mpino hampiasa ny fanomezam-pahasoavana iny ka hahatonga ny fiarahamonina, mba hahatonga ny olombelona, mba hahatonga ny hafa ho sambatra, ho afaka, ho faly, hivelatra amin'ny maha olombelona azy. Ary hahatonga azy indrindrindrindra handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa ny fahatelo am'izay ataontsika hoe asan'ny fiangonana ka iantsonany ka amin'ny ty ataontsika hoe raha mipetraka amin'ny ty asa ampisorony ty tsika dia miaro izy. Miaro izy. Miaro lay communauté izy. Zany hoe entinao misorona lay boka. De le mpisorona zany miteny manao hoe ainao atokan-terana mba ho fiarovana ny hafa. Tsy le atokana akory ny zava-dehibe am'lay fisorona, fa lay miaro an'lay hafa. Zany hoe ny zava-dehibe koa zany amin'ny didin'ny fiangonana de miaro ny communauté, miaro lay fiombonana, miaro ny fiarahamonina mba tsy ho latsaka ao anatin'ny hevi-diso, miaro ny fiangonana, miaro ny fiarahamonina mba tsy ho simba. Ny fiangonana zany dia karazan-drazana feo an'ny feritreretan'ny fiarahamonina ka manazava ny fiarahamonina ny hoe tsy mety zao zavatra zao, tsy mety zao lalana zao, na koa miaro ny fiarahamonina mba tsy ho simba, mba tsy ho potika, mba tsy harary, mba asan'ny fiangonana zany. Mafy be amin'ny fiangonana zany. Zany adidy de manandraikitra zany. Fa vitan'ny fiangonana zany rehefa mitoetra am'lay tenin'Andriamanitra izay nomeny mazava ho azy, mitoetra am'lay sola scriptura izy ary mitoetra am'lay manaiky ho tarehin'lay fanan'Andriamanitra izay manazava aminy ny hevim-panahy tokony aleha ao anatin'lay soratra masina. No zany dia mpiaro zany ny fiangonana. Ary ny fahatelo faefatra sady fahana am'izay ataontsika hoe adidin'ny fiangonana dia ny fiangonana dia mijoro vavolombelona, mampijoro vavolombelona. Zay madio dia diovin'ny fiangonana. Zany hoe ny fiangonana de mitebana hoe enao madio. Ny dikan'ny tiana de ny hoe miaro izy fa mampahelika izy, maniraka izy. Zany hoe ny fiangonana dia manaiky ho vavolombelon'ny fahadiovana, manaiky ho vavolombelon'ny fahatsarana Andriamanitra. Ary io mahatonga ny zoatra masina ny testamenta taloha manazava manao hoe zao ange indro efa nanendry mpiambina eny ambony mandanao de tsy mahazo mangina reo na andro na alina. Ny fiangonana dia ilay tenan'ny Kristy aty ambonin'ny tany ka nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana ny fiangonana de zao iainana ao anatin'ny communauté, iainana ao anatin'ny fiangonana. Fa tsy misy heviny intsony ny fanomezam-pahasoavana raha ohatra ka iainan'ny olona samy rery. Hoe zany andray fanomezam-pahasoavana dia ampiasaiko am'izay itiavako azy samy rery. Tsy fanomezam-pahasoavana zany fa zay ilazana zany zavatra hafa. Fa ny fanomezam-pahasoavana, ny antony nanomezan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana zao ho ampiasain'ny tompo ao anatin'ny fiangonana. Mifamatotra ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiangonana. Fa tsy fanomezam-pahasoavana raha ohatra ka hoe ho ampiasaiko an'ny tenako rery izy, tsy rarahiko ny hafa, tsy heverako ny mahasoa ny hafa, tsy heverako zay mahatsara ny hafa. Raha am'izay fotoan'izay izy dia zay ilazana azy fa zao tsy fanomezam-pahasoavana izy akory. Fa ny fanomezam-pahasoavana de zao averin'ny tompo mandrakariva ny olona nandray fanomezam-pahasoavana ho ao amin'ny fiangonana. Raha ohatra ka tena fanomezam-pahasoavana marina de fanomezam-pahasoavana manaiky ho ampiasain'ny tompo ao anatin'ny fiangonana. Satria ao anatin'ny fiangonana no iasan'ny fanan'Andriamanitra, miasa amin'ny tsirairay izy mazava ho azy, fa mitaonany tsirairay hiasa ao anatin'ny fiangonana. Ary dia izay no mahatonga ny hoe manjary vavolombelona lay fiangonana. Tsy lay tsirairay ihany ny vavolombelona, fa lay fiangonana mihitsy manjary vavolombelon'ny fahatsarana.
vavolombelony fahadiovana ilay communauté. Rehavako ity le hevitriko sy tonga teo ambin'ny folo ty ara de mamperitreritra antsika tsy ny hoe ny asan'ny mpisorona fa mamperitreritra antsika ny amin'ny asan'ny fiangonana, mamperitreritra lefa miteny hoe fiangonana dia tsy ilay tsy le hoe rafitra io ihany fa lay tsiraray mihitsy hoe movenao moveny isam-batan'olona amitsika pintony nanaiky nampiasain'Andriamanitra hanaraka ny teny nanaiky fetsika hanaraka ny tenin'Andriamanitra, nanaiky fetsika ho tariny fanan'Andriamanitra. Rehavako omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina sy fahamasinana ne ianao mba ho fiangonana mitoetra tsara anatin'izay fiangonana nametrahan'ny tompo hibeazanao. Mivavaka sika tompo ao misaotra anao zahay fa ianao de manome anay fahazavan-tsaina, ianao de mampianatra anay fa ny teninao de fitaovana hoentinay fiangonana mijoro vavolombelona, fitaovana hoentinay mpino mijoro vavolombelona. Ary dia misaotra tompo ao fa efa nanadio anay ianao, efa sitrany izahay noho ny amin'ny ran'i Jesosy zanakao de maniraka anay ianao ho mahatoky ay hanavaka ny tsara sy ny ratsy amin'ny alalan'ny soatra masina sy ny fitarian'ny fanahy masina. De io tompo ny fiainanay isan'andro, misaotra ny amin'ity izay zoma omenao anay ity, misaotra noho ny fitahiana omenao anay de mivavaka izay tompo manjaka atoponay tario lalana izahay mba handeha mandrakariva araka ny sitraponao, mamelà ny elokay amin'ny rafo aminay ampandehanao amin'ny mpanetreteny izay de io ny tontolo andronay io tontolo andro ahitany fifaliana sy fiadanana ao aminao Jesosy.